Ravehivavy Mitsangana. Maro ny vehivavy izay nampiasain'Andriamanitra ao anaty Baiboly ho tonga aloha ranom-pahasoavana. Debora dia mpaminany vavy izay nampiasain'Andriamanitra ho fanavotana ny Israely. Estera dia nampiasain'Andriamanitra mba hanavitra ny fireneny. Ary Rahabanjaka kosa nampiasain'Andriamanitra mba tsy haharingana ny ankohonany. I Abigaela dia nanarina ny fahadisoa ny vadiny teo anatrehan'Andriamanitra. Rahavavy malala, reny, ry zoky, ry zandrivavy malala. Ianao ihany koa dia afaka nitondra fiantraikany goavana ho an'ny olona manodidina anao. Ianao ihany koa dia loharanom-pahasoavana planina an'Andriamanitra ny hananganana anao ary hatonga anao ho vehivavy feno fiantraikany, ho vehivavy andresy ary ho tonga vehivavy fitahiana ho an'ny olona rehetra manodidina anao. Misy zavatra izay ny vehivavy ihany no mahalala sy mikomprendre azy. Ry rahavavy malala, ry reny, ry zoky, ry zandry malala. Planina an'Andriamanitra tokoa ny fananganana anao, ny fampandresena anao. Aza diny fa misy zavatra tsara afaka hitranga amin'ny alalanao noho ny fisianao. Misy fitombavaka manokana izay homanay ao amin'ny saly CRJS Toamasina ny asabotsy 7 septambra ho avy izao amin'ny 2 ora. Manasanao izahay tsy hanavahana anarana fiangonana ary manantena tokoa izahay iaona aminao hifampahery aminao. Raha manana antombavaka ianao dia tena faly izahay hifampahery aminao satria hoy ny ten'Andriamanitra mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Manantena izay iaona aminao tsy misy vidim-pidirana. Raha mila fanazavana fanampiny antsoiny 034 02 372 92. Falomeravantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Tonoina aminao izay rehetra mifamatotra aminao, ny tontolo-piainanao iray manontolo ny fiadanan'i Kristy. Ho avy indray ny fotoana manokana izay natokana ho an'ny Toamasina manokana ity ny asabotsy 7 septambra ho avy izao amin'ny saly CRJS Toamasina. Amin'ny 2 ora io fotoana io ary manantena tokoa izay tena iaona aminao. Afaka hifampizara fahasoavana sy hifampizara fampaherezana sy fifaliana hideran'Andriamanitra hiaraka aminao. Dia hampahery anao androany momban'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny vehivavy anankiray izay nitondra rofy nandritra ny 12 taona. Raha mety ianao mety tsy 12 taona, mety latsaka, mety mihoatra. Tsy haiko hoe inona zavatra nizakainao no entinao, zavatra nandratranao ary nanamarika anao manokana mihitsy, mety efatry ny ela rangambany. Nefa rehefa mahita an Jesosy miona amin'ny olona anankiray dia ny zavatra ao anatiny tsy mijery azy avy ety ivelan'i Jesosy. Na ilay olona boka, na ilay miaramila romanina, na ity vehivavy manjoko ity, ninona endriky ny olona dia Jesosy manana fitiavana foana ho an'ny olona rehetra. Ary izany fitiavana izany, izay ilay fitiavana mandrakizay izay ananany ihany koa ho anao. Te haneho an'izay fitiavana izay amintsika mandrakariva Jesosy. Te haneho amintsika izy fa tsy misy ninona mahavita mametra an'izay fitiavana izay. Tsy mety situation anao na zavatra mety andalovanao ankehitriny, fa amin' Jesosy dia miendrika fitiavana foana ianao. Nataon' Jesosy anefa an'izany zavatra izany hoe rehefa niteny Jesosy hoe Ravehivavy Mitsangana, te hametraka Jesosy tao anatiny hoe mbola misy fanantenana amin'ny ho avy. Ianao no mietse, ianao no mitsangana. Afaka hoe Jesosy mihitsy naka azy dia nanangana azy, fa hoe Jesosy mantsy azy hoe Ravehivavy, nantsony, Ravehivavy mitsangana. Be dia be ny zavatra mety nametra anao. Voafetra ve ianao tamin'ny tontolo nitezananao? Voafetra ve ianao tamin'ny tontolo nivoahanao? Tontolo mety misy anao ankehitriny mihitsy azy. Jesosy tsy mijery na inona fiaviana, na tahaka ny ahoana ny fanananao ankehitriny. Izy dia manana fitiavana ho an'ny olona rehetra. Tsy tonga hitsara hoy izy, fa tonga hamonjy. Ka na inona zavatra mety manery anao ankehitriny, zavatra mety tontolo mety misy anao ankehitriny, zavatra mety tsapanao fa tsy matafavoaka anao ankehitriny, lasa nametra anao ankehitriny. Tadidio izao, Jesosy teny laza tamin'ity vehivavy ity, reto vehivavy reto hoe mitsangana. Jesosy nilaza hoe sitrana amin'ny rofinao, afa amin'ny rofinao. Izany ny tanjon'i Jesosy ho anao. Ny tanjon'i Jesosy dia te hiteny hoe tsy tara loatra izy. Hoy izy ve
ny tanjon'i Jesosy dia te ampatsiaro foana izy fa tsy tara loatra zany aminao. Nenty vehivavy ty 12 taona mety iteny ve le vehivavy aleo ihany a hijanona amin'izao tsia nataony zay ionany amin'ny Jesosy amin'ilay mpamonjy azy amin'ny fanasitranany nataony zay nionana tamin'ny herin'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina hoe tsy maintsy sitrana tsy tara loatrany aminao averikiany tsy tara loatra zany aminao mety ho ianao efa lehibe inona tsony tsy manana heritreritra iaina nofy hafa intsony fa zao lazaiko anao ho an'i Jesosy tsy nijery an'izany izy tsy nijery izy hoe hafiriana satria Jesosy dia tsy voafetra ny fotoana mety ny babenao tsy voafetra ny fotoana mety nakarary anao tsy voafetra ny fotoana mety tsapanao fa vanimpotoana tsy nanananao tsy misy na inona mahavita mametra an'i Jesosy tsy misy na inona ary tsy misy na iza afaka mametra ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany indrindra ny tiana hifampahirezana aminao tena tsy andrinay ny iona aminao ny asabotsy 9 septambra ho avy izao ao amin'ny saly CRJS Toamasina amin'ny Rohora teny aminao zay hoe zay Andriamanitra tsy misy fetra zay Andriamanitra mahita ary mahafantatra fa tsy tara loatra ny aminao zany tadidiuty raha efa tsy nilaina intsony ianao raha efa tsy misy fanantenana intsony amin'ny ho avinao efa tsy eo ianao ankehitriny efa foana ny fisinao fa mbola misy ilain'ny tompo anao misy raha ilain'ny tompo anao mbola misy fiainana be dehibe mbola manana zavatra be dehibe mbola be dehibe ny olona hitsangana sy hotafatsangana sy ahery amin'ny alalanao aza mijery ny zavatra ratsy rehetra eo amin'ny fiainanao satria na Jesosy raha mahita ny olona anankiray dia ny fananganana azy no hitany Jesosy raha mijery vehivavy anankiray raha mijery olona anankiray dia ny hitany ao anatin'ny olo io dia le fiainana be dehibe le ho avy mbola hitsangana le hoe mbola tsy tara loatra ny isiany fanasitranana ny isiany fananganana ny isiany fiainana be dehibe manateny zay eo aminao amin'ny asabotsy 9 septambra io amin'ny saly CRJS Toamasina amin'ny Rohora no anomboka ny fotoana fa amin'ny 12 kosa dia efa hisokatra ny vavahady fotoana manokana io ary fandalovana manokana kanefa kosa manana antoka an'izao zay tamin'ny fotoana io Jesosy nandalo fotsiny tamina toerana iray dia nisy fanasitranana sy nisy fijoroana vavolombelona manana antoka an'izao zay iaraka amin'ny tompontsika anome voninahitra an'Andriamanitra tsika izy no niaviany zavatra rehetra niaviany ny fanasitranana no hiaviany fiainana izy no memboninahitra ary amin'ny fotoana izay manana antoka fa tahaka n'ity vehivavy ity raha ainao ny misambotra azy raha ainao ny manenjika azy raha ainao ny mikatsaka sy mitady azy dia anana fijoroana vavolombelona tahaka n'ity vehivavy ity ianao manateny zay eo aminao tsy andrinay hotahian'Andriamanitra mihoatra ne ianao mitondra namany tondra olona ho tafatsangana ary afaka hiteny hoe soa ihany afanetinao fa niona tamin'Andriamanitra niona tamin'ny heriny niova ny tantaram-piainana za manana antoka an'izao amin'ny alalanao ianao dia loharano mpitahiana sy fahasoavana ianao tahiny Jehovah fa ianao ihany koa dia ho fitahiana ho an'ny hafa tahian'Andriamanitra tompoko veloma tompoko Ravehivavy Mitsangana maro ny vehivavy izay nampiasain'Andriamanitra ao anaty baiboly ho tonga loharan'nim-pahasoavana Debora dia mpaminany vavy izay nampiasain'Andriamanitra ho fanavotana ny Israely Estera dia nampiasain'Andriamanitra mba hanavitra ny fireneny ary Rahabanjaka kosa nampiasain'Andriamanitra mba tsy haharingana ny ankohonany Abigaela dia nanarina ny fahadisoa ny vadiny teo anatrehan'Andriamanitra rahavavy malala reny ry zoky ry zandry vavy malala ianao ihany koa dia afaka nitondra fiantraikany goavana ho an'ny olona manodidina anao ianao ihany koa dia loharan'nim-pahasoavana planina an'Andriamanitra ny ananganana anao ary atonga anao ho vehivavy feno fiantraikany ho vehivavy andresy ary tonga vehivavy fitahiana ho an'ny olona rehetra manodidina anao misy zavatra izay ny vehivavy ihany no mahalala sy mikomprendre azy ry rahavavy malala ry reny ry zoky ry zandry malala planina an'Andriamanitra tokoa ny fananganana anao ny fampandresena anao azadiny fa misy zavatra tsara afaka hitranga amin'ny alalanao noho ny fisinao
misy fotoam-bavaka manokana izay homanay ao amin'ny saly CRJS Toamasina ny asabotsy 7 septambra ho avy izao amin'ny roora manasanao izahay tsy hanavahana anarana fiangonana ary manatena tokoa izahay iaona aminao ifampahery aminao raha manana antombavaka ianao dia tena faly izahay ifampahery aminao satria hoy ny ten'Andriamanitra mifampivavaha ianareo mba ho sitrana manateny izay iaona aminao tsy misy vidim-pidirana raha mila fanazavana fanampiny antsoiny 034 02 372 92